Andro Pentekosta, 10 andro aorian'ny Paska izany, na koa hoe 10 andro aorian'ny andro ny akaran'ny Tompo. Manomboka izao dia hitantsika fa dia miloko mena indray ny loko liturjika. Izany dia fanehoana ny lokon'ny fanahy masina mitarihana lela afo nilatsaka tamin'ny andro Pentekosta teo amin'ireo apôstôly ny vahiny tany Jerosalema. Voatantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 izany. Zava-dehibe ho antsika ry havana, miara-mankalaza ny Tompo areto amin'izao Pentekosta 4-20 izao. Ny fihaonan'i Jesoa tamin'ny Nikodemosy tamin'ny alina, voatantara ao amin'ny Jaona toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9, fa raha ny tena mariny mefara ary amin'ny andininy 1-20 ry havana, dia izany no andeha hodiniantsika ary andraisantsika indray ny afatra amin'ity anio ity. Ao amin'ny toko 2 mialohan'ity toko 7 ity, araka ny fitantaran'i Jaona nanoratra ny filazantsara faefatra, dia nanao fahagagana voalohany Jesoa, dia tsy inona akory fa tamin'ilay mariazy na fampakaram-bato kana izay nanovan'ny rano ho tonga divay. Vokatra izany hoy Jaona rehefa namarina an'ity toko 2 ity izy. Amin'ny andininy 7-20 ka hatramin'ny 10-20 dia izao hoy izay: maro nino ny anaran'i Jesoa raha nahita ny famantarana nataony. Ary koa izy, kanefa Jesoa tsy nahatoky ny olona, tsy nahatoky azy ireny, satria Jesoa dia mahalala ny ao am-pon'ny olona tsy irairay avy. Dia tapitra le toko 2 mialohan'ity toko 7 ahitantsika ny tantara Nikodemosy ity. Zay Jaona rery no mitantara an'izany. Eto amin'ity toko 7 ity zany dia ahitantsika hoe angamba Nikodemosy dia mba anisan'ny nahita koa andreo le fahagagana nataon'i Jesoa ireo, ka lasa izy nandeha mangingina tamin'ny alina hiaona amin'ny Tompo. Ary ny tena raha jerenareo le andininy 2 amin'ity toko 7 ity, ny tena tondihany dia hamantatra iza mariny ity lehilahy ity, iza mariny ity Jesoa ity, izy tia navita n'ity fahagagana samihafa ity. Nefa amin'ny Jesoa le mahafantatra ny ao am-pon'ny olona, le mahafantatra ny ao am-poko, ny ao am-ponao, ny ao am-pontsika le manatona azy ity, dia inona nge mivaly tenin'ny Tompo. Ndao hiaraka maka isika ry havana ny andininy 7 amin'ity Jaona ity toko 7, mora tadidy be, Jaona 3. Ndao ary hiaraka amaky tsika amin'ny anaran'i Jesoa. Jesoa namalika nanao taminy hoe: lazaiko ao aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia eo amin'ilay hoe ateraka indray baiboliko ity, ny ana le misy référence, dia ny ana misy note kely ray, dia jereo hoe ry ambany roso dia mba mitovy tsara ny antsika. Inona indray voasoratra ao? Ateraka avy any ambony. Izany hoe ny olona nateraka indray zany dia mitovy koa amin'ny hoe nateraka avaiza avy any ambony. Nikodemosy fariseo, tena manam-pahaizana, manam-pahalalana amin'ny resaka testamenta taloha, izay baiboly ataontsika hoe nisy tamin'izany, fa mbola tsy nisy testamenta vaovao tamin'izany. Nikodemosy koa dia anisan'ireo 70 lahy tsy mon'olomolo ao anatin'le atao hoe Synedrion. Io zany ny tribonaly na fitsarana jiosy izay lehibe indrindra tamin'ny andron'ny Grika sy ny Romanina. Mbola voalaza koa anefa eo amin'ny andininy 1 fa mpanapaka na lehibe an'ny jiosy izy. Sanatry tsy olon'olom-pona zany Nikodemosy zany, fa tena manam-pahaizana ary indrindra
amin'ny lafiny fivavahanao iateo olona ambony teo amin'ny tany sy ny fanjakana tamin'izany fotoana izany manakaja amin'ny lafiny rehetra fa izao anefa rehefa aizana amam-pahalalana reo aja mamboninaahitra nananan'ireo dia tsy nahatafandromandry azy raha tsy nanatona ny tompo mangingina tamin'ny alina fa fatany fa misy zavatra tsy fatany fatany fa misy zavatra tsy azony riavana ka izay mihitsy tsy azahoany ny toerana any an-danitra le fanjakany lanitra zany rehetrarehetra zany mahalala ny ao am-pon'ny olona rehetra ny tompo pentekosta izao mahalala ny ao am-pontsika tsiray avy ny tompo inona nge no avaliny atsika ary amin'ity anio ity rehefa nyteny Jesosy hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mainka ny savorivory ny sain'ny Nikodemosy tsy ireo ny toy an-tantara manomboka amin'ny andininy fefatra ahoany zany efa olony dehibe zao va dia fierina ny akibony reny ray zany anay ary zao efa maty dia ahoana indray zany tena raha tenenina amin'ny tenitsika sao dia tsy possible ntsony zany satria nijery ny zava-misy izy dia zay no natonga indray le valiny eo amin'ny andininy fahadimy ndonge raha antsika mamaky hoy Jesosy namaly hoe lazaiko eo aminao marina dia marina tokoa raha misy olona teraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy anio zany isika dia iresaka betsaka ny amin'izany antsoina hoe fahateraham-baovao zany fahaterahana avy any ambony ary ity mbola amarininy eto ihany koa zany fa mitovy diky zany mitovy hevitra izany amin'ny fahaterahana amin'ny rano sy ny fanahy riavana andeha jerentsika ahoana aloha ny famaritana an'izany atao hoe fahateraham-baovao zany na koa zany hoe fahaterahana avy any ambony zany na koa hoe ateraky ny rano sy ny fanahy zao ny dikan'izany voalohany maiky fampanota tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra zay ny voalohany dia faharoa miaiky ny fahadison'ny tena ary ny fahatelo manasa an Jesosy hiditra ao am-po eo ny tanteraka ilay Jaona ihany nanoratra ny apokalipsy 7:2-4 hoe indry mitsangana izy ao am-baravarana ka maninona mandondony raha misy ny feoko mamono varavarana dia hiditra ao aminy eto zany ny tanteraka zany ndao horaisitsika kely izany dingana telo amin'ny fahateraham-baovao zany miaiky fampanota ny tena ratsy dia zao ny manamary-tena tsy ho tonga amin'izany fahateraham-baovao zany ianao raha manamary-tena zany ary tena ratsy koa nefa indrindrina raha hoe natonga nananao ny taky zao dia nohirakoto na nohirabe zany hoe nanilitra zay mety ho fahadisoanao na ny zavatra nataonao tamin'ny hafa miaiky fa mpanota Davida dia niteny ao amin'ny Salamo 150 fa teraka sy torotorona tamin'inona tamin'ny ota avokoa isika ary nandova fahotana avy amin'ny Adama ry havany tsisy afa mialany amin'izany miaiky fampanota dingana voalohany faharoa miaiky ny fahadison'ny tena sao ianao isika tsiray avy tony dia samy manana ry havana ny fahadisoantsika avy mba hijoroako vavolombelona mba tsy tenenako ny hafa ny azy zany rehefa nandalo ty fahateraham-baovao ty ny alatsinainy tadidiko sara fa 30 volana desambra taona 5:27 lundi 30 décembre 1985 tamin'izay mbola tany amin'ny polytechnique tany Adeko zany inona le fahadisoko satria ny enandro fantatro zay tsy maintsy ny bebahako teo anatrehan'ny tompo dia le fahatanorany revirevy
mba mamamokely rehefa sabotsy ery fa tam'za mianatra sabotsy maraina mba mandeha mamonjy balina kely any mba manalanala azy sy nitaky zany tena zany ny tsaroko ry havana rehefa nandalo tamin'ity hoe tena ry tompo zany ny ah zany ny otako miaiky ny fahatsoko aho eo anatrehanao dingana faharoa zany ny sasany misy ny hafa mahagaga misy olona tena fandainga ary vetivety mihitsy izy de mandainga aho a tena vetivety mahay mamoron-dainga mihitsy tena hitako zany amin'ny fiainareo zany loto raha izany de mila beban zany tak'izany koa ny tsy mahatoky amin'ny zavatra atao manomboka fa tsy mahavita hatramin'ny farany sy ny sisa izay atosoanao teneny eo anatrehan'ny tompony ianao fa za miteny a ny hafa zany zany ry havana ny dingana faharoa miaiky ny fahadison'ny tena ary ny fahatelo sady fahana manasany Jesoa hiditra ao am-po rehefa ataonao zany ary zay le efa mitsambikina sady aho amin'le andininy fahavalo le hoarin'ny tompo eteny rivotra mitsoka zany ny asan'ny fanahy tsy hitanao ny rivotra fa zao le ravikazo etsiketsy ny hita zay mihitsy koa le asan'ny fanahy rehefa manasany Jesoa ianao tena mifonao sincere tena miditra izy amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny fo fa tsy any ivelany zany satria izy le mpamonjy ary manasany Jesoa mpanjaka mpamonjy a tsy mpanjaka satria zao manomboka eo amin'ny ianao le ateraka indra iny de tsy ny sitraponao tsony ny atao fa ny sitrapon'ilay mpanjaka de Jesoa Kristy zany ry havana aleo ihany a hijoro vavolombelona 30 décembre eo 1985 nieky an'izany aho nefa ao a roa taona talohan'izany nefa mpandray 4 décembre 1983 de anisan'ny faneken'ny mpandray mafy ao amiko ary tadidiko tsara le hoe azo ty vavaka sy anininy amaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao aho ngamba ray volana nampandray ihany any vitako zany de tsy vitako itsony hatramin'ny 30 décembre 1985 io 4 décembre 83 totra ny tsisy fotoana foana isan'andro satria arak'izay azo atao to tsisy foana isan'andro de eo de niesona teo sy ny sisa ino miverina atao an-tsaiko 1er janvier 1986 anomboka namaky baiboly isan'andro tsy niterena tsy nivozonana tsisy hoe inona fa tena amin'ny fifaliana zay le asan'ny fanahy vokatry le fahateraham-bo avao ataovy ny testary amin'ny fiainanao rehefa nandalo le fahateraham-bo avao ianao inona nataonao vokatry zany fanahy masina Jesoa Kristy ao anatinao izany zava-dehibe zany amin'ity pentekosty ity zany le asan'ny fanahy masina mahery ry havana loha hevitra iainantsika amin'ity volanyity zany raha mety ianao zany raha mety ianao de androany ko androany aniverseranao ara-panahy tahaka an'le aniverserana nofo ny tenenina teo zay hoentsika mambavaka rehefa avy eo androany anio alady 7 volana metaona 4 no nanapahanao hevitra fa mpanota ianao miaiky ny fahadisonao ary manasan'i Jesoa hiditra ao anaty mba hiasa ny fanahy masina ry havana raha mety ianao miandro fotsiny ny tompo amin'ity androany ity ary zay no ataovy cadeau zay no ataovy fanomezana lehibe amin'izao andro pentekosta izao nivakina tamintsika teo ny Isaia toko faraky ambinipolo rehefa ao anatinao ny fanahy masina rehefa nandalo zany fahateraham-baovao zany de misy asa ataonao amin'ny tompo ary asa ataonao amin'ny hafa manafaka oziny ao zany manafaka ny tany migadra manatsitra zay famatorana zany hoe ny famonjena ny olona amin'ny olona manontolo vatana saina fanahy tahaka nataon'ny missionnaire resantsika teo tany Mahajanga zany tsy zay ihany fa jereo ry Petera sy John tamin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra teo fa navita zava-mahagaga koa satria nandalo zany fahateraham-baovao zany nandray an Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy ary dia niasan'ny fanahy masina ry havana rehefa vita zao toriteny zao de isy fotoana mangina zay vavahantsika tena mangina tsisy zava-maneno tsisina fa mangina menony rivotra sy menony tompo zay misy le rivotra fanahy fa ny fanahy masina no inotsika ho any anatytsika tsy ry avy dia
irariana mba hiasa amintsika fanahy masina ry havana de cadeau ara-baina zay ho ateraka amin'ity androany ity fa miandry izany fotsiny ny tompo amin'ity pentekosta 4 amby 20 amby 2 arivo ity amen.